Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifanenavana no iaravanantsika tratra ity alakamisy fa 7 ny volana janoary ity. Ny voarahatra ho mofinainantsika dia ny fiazan-tsaramasinà araka ny Matio. Matio toko 7:20, Matio toko 7:20, andiny fa 4:20 ka hatramin'ny andiny fa 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao fahanoarana afako taminy Jesosy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tao an-tanimbary. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifaly teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifaly. Dia avy ny mpanompon'ilay lehilahy ka nanao taminy hoe: tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimbarinao, ko aveja kosa ny tsiparifaly? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe: ko raha tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia, fa andao raha manongotra ny tsiparifaly anareo dia hongotanareo miaraka amiko ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roa ambaram-piavin'ny fararano, ary amin'ny fararano dia ho lazaiko eo amin'ny mpidinja hoe: angony aloha ny tsiparifaly ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia taony ho any an-tsopotro. Ray Masino no manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana, eto dia fanoharana no ampitanin' Jesosy indray fahazavan-tsaina sy fampieritreretana ho an'ny mpianatra. Ny Matio toko 7:20 moa dia misy fanoharana be dia be ao anatin'ny Matio toko 7:20 momba ny fanjakan'Andriamanitra. Eto Jesosy dia nandray fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray izay hanoharana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nanana tanimbary izy zany dia rehefa namafy voatsara teo amin'ny tanimbariny izy dia gaga ny mpanompony fa nisy niara-naniry tamin'ny vary io ny tsiparifaly. Ary rehefa nahita ny tsiparifaly naniry be ny mpanompon-dra lehilahy zany dia niteny tamin-dra lehilahy manao hoe: mahagaga fa ohatrany lasa misy voatsiparifaly ao amin'ny taninao, ao amin'ilay ao amin'ilay tanimbary izay voafafiny na voatsara ny nafafinao fa nefa nahoana ny misy voaratsy? Dia inona ny tianao hongotanay ve zany ilay voaratsy? Dia hoy ilay lehilahy manao hoe: ny tompon'ny tanimbary, avy ianao hiara-maniry eo ihany izy fa ndao hongotanareo ny vary miaraka amin'ny tsiparifaly. Ilay lehilahy dia nafantatra manao hoe tsy izy no nipoiran'ilay tsiparifaly fa ny fahavalo nanao azy. Inona no ampianarin'i Jesosy amin'ity fanoharana ity? Tsika matetika no resaka manao hoe ny fanoharana dia tsy voatery tena nisy akory. Misy zavatra ateraky ny fijerin'i Jesosy ny fiainana andavanandro teny nakany lesona ampitana amin'ny mpianatra, fa misy lafin-javatra tena nisy, fa misy lafin-javatra tsy nisy akory fa natao ho fampianarana mba hanomezana fahazavan-tsaina, izay ny hoe parabola. Eto ary dia mazava be misy zavatra telo lehibe na efatra sahan'ity filan-tsaraka ny Matio ity. Ny voalohany dia izao: ny ananan'ny olona fahazavan-tsaina hoe avy aiza ny ratsy. Ny ratsy dia tsy avy amin'Andriamanitra. Mazava tsara, ny ratsy zany dia tsy Andriamanitra ny loharanony ratsy. Raha oharina amin'ilay hoe lay lehilahy tompon'ny tanimboly obok'Andriamanitra eto, dia ny ratsy dia izao: tsy avy amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra tsy misy ratsy. Andriamanitra tsy loharanony ratsy. Andriamanitra tsy iavian'ny ratsy. Tsara Andriamanitra, ny tsara mandrakariva no mipoitra na miseho na hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny olona. Fa misy kosa ny fahavalo no mitondra ny ratsy. Eto dia hoy zany Jesosy manazava manao hoe ny ratsy no amin'ilay fanoharana no namafy an'io voaratsy io, ny fahavalo. Ilay teny hoe voaratsy amin'ny teny grika dia ny hoe zizaniana, zizaniona.
ny teny hoe zizania na zizaniona dia noiviny raha ohatra ka mijery tsara tsika avy amin'ny teny somerianina izy io izay midika hoe fisarahana zay midika hoe fisarahana io teny hoe zizaniahy na zizaniona io zany hoe midika ny teny hoe tsy parifary eo raha ohatra ka raisina ran-keviny de zao lay izay miteraka fisaratsarahana ny teny frantsay hoe zizanie zany tena zay avy amin'ny teny grika hoe zizania na zizaniona dia milaza amin'ny teny grika fisarahana milaza fisarahana milaza ataontsika koa hoe teny atao mampizara milaza dispute milaza discorde hono ro amin'ny teny frantsay milaza zavatra mampisara-bazana mampifanaritana mampikorotana zany hoe anankiray am'izay ataontsika hoe mipotra hoentin'ny fahavala ao anatin'ny fiainan'ny mpino dia lay korontana lay fisarahana ary io tsy fisarahana ao anatin'ny fiarahamonina ihany fa fisarahana amin'ny tenan'ny olona samy tenany ihany zany hoe amin'ny fisarahan'ny olona amin'ny tenany ihany manjary mampisy tsy fiadanana manjary mampisy korotan-tsaina ao anatin'ny fiainan'ny olona rehefa ohatra ka hoan'ny rehefa manatona psykologue ianao dia anankiray amin'ny antsoina hoe dépression nerveuse dia ateraky ny korontana ateraky ny fisarahan-tsaina korotan-tsaina ao anatin'ny olona zany hoe ny devolina ny fahavalo rehefa tafiditra tsehatra dia miteraka fisarahana amin'ny personalité-ny olona na amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fiangonana amin'ny fiarahamonina dia manjary miteraka ataontsika hoe tsy filaminana Andriamanitra loharan'ny fiedahana sy ny fifaliana fa tonga kosa lay ratsy miteraka zizaniana zizaniona izay manimba ny fiedanana sy ny filaminana ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiainam-pianakavian'ny mpanompon'Andriamanitra fa iteny hoe zizania io koa raha toa ka jerena de izy io nataon'ny teny frantsay fotsiny rehefa mandika an'io izy amina io zava-maniry io zany de io nataon'ny teny frantsay hoe ivre ny hoe ivre a zay nadikatsika hoe tsy parifary ny teny grika anao zay zizania ny teny hoe ivre a dia raha ohatra ka jerena ny zava-maniry hoe ivre zany dia nalaina avy amin'ny teny latinina izy io izay natao hoe ibrietas ny teny hoe ebrietas zay nazona ny teny hoe ivre ny teny hoe ebrietas amin'ny teny latina dia fahamamona ny dika mamo zany zatra faharoa ny fahavalo zany de zao io zizania io izay nadika avy amin'ny teny koa hoe miteraka fahamamona miteraka fahaverezan-tsaina zany hoe miteraka karazan-drazana fahavarianana lasa mijery ny zavatra tsy tena izy ianao midika ny teny hoe ebrietas zay nazavana ny teny hoe ivre zany dia zava ho azy ny teny hoe ivre dia nylay ratsy de manodina fomba fijery amin'ny tsy tena izy ny lay ratsy zany rehefa mirotsaka ao anatin'ny fiainan'ny olona de manjary manova ny fomba fijeriny zay mahalainga azy raha miteny zany hoe ebrietas eto na lay hoe zizania lay vona fafeto zany ny sariny de zao tsy hoe miteraka division ihany fa miteraka manova fijerin'ny olona satria ny hamamona de zay lay hamamona lay neviny de zao manjary lasa karazana manao hallucination koa zany hoe manjary lasa tsy lay tena izy no hitanao aodiny lay amboariny lay ratsy zany ny fijery de manjary tsy am'lay tena izy tsony déformé miova zany ny fijerinao ary io dia zay ny ataon'lay ratsy rehefa miditra ao anatin'ny fiarahamonina izy dia hovany ny fijerin'ny olona hovany aratsiny dia tsy lay tena endriky ny olona tsony ny hitanao azy fa hovany lay ratsy ny endrina zao anga io tsy tianao akory io dia makahala anao io mpifaninana aminao io mialina anao hovan'lay ratsy ny fijerinao ny fiarahamonina na hovan'lay ratsy ny fijerinao ny zavatra manodidina anao io nge tsy ilaina ianao angeny tena zany hoe
ny anankiray am'izay endriky ilay hoe voaratsy de zao tsy hoe mampisaraka ihany fa manova fomba fijeritsika ny manodidina atsika ka manjary mahatonga atsika tsy mahita lay tena tsara araka ny tokony ho izy tsy lay voatsara zay manana fijery tsara itsony no hita fa lasa manana fijery ratsy zay mahatonga atsika hoe tsy gagitsika raha am'izao andronatsika zao ny voratsy afafina ratsy de zao manova ny fomba fijeritsika ka manjary negativa foana ny fijeritsika manodidina atsika lasa olona manana fijery miiba foana ny hafa foana na ny fijery ny tena ny ara de zao miiba hoe zanga tian'ny olona zange ratsy za tsy mendrika za tsy isy ilana ary mety ho fijery ny hafa koa de zany reny nga misy ilana azy tsisy tsara mihitsy no hitany satria nahoana satria tafatsoropoka ao anatin'lay fiarahamonina na lay fiainan'ny olona lay voratsy zay teneny mety hoe zizany ana na tsy parifary fa ny fahatelo a dia izay tsara koa ny marihana amin'ny teny hoe ébriétation izay nalavaina avy amin'ny teny latinina moa dia miteraka koa nefany fahajambana io zava-maniry io a ébriétation zay natao hoe zizany amo dia ny zava-maniry zay ho an'ireo nanao bio nanao-tsika hoe nanao botanika zany dia rehefa io zava-maniry io dia nampiasaina tam'vanim-potoanany antikité dia niveriny olona ho miteraka zay natonga an'io teny ébriétation miteraka fahajambana miteraka tsy fahitana tsara zany no zany de zao io ahidratsy io zany na io tsy parifary io tsy hoe manova ny fomba fijerinao zavatra fa mampajambanao mihitsy mahatonga anao tsy mahita ny zavatra araka ny tokony ho izy tsy mahita ny fahatsarany eo amin'ny hafa dia zay raha ohatra ka jerena lay fakan'le teny hoe inona lay ratsy inona lay vonafafin'lay ratsy ao anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny fiainan'ny tsirairay ao anatin'ny fianakaviana ny firenena sanatria mety ho any amin'ny fiangonana koa ary rehefa mamafy rehefa milatsaka lay voaratsy de zao ro zavatra telo ireo no etiny na miteraka korontana izy miteraka fisarahana na miteraka fahajambana ka tsy mahatonga ny olona mahita ny tena izy marina na koa miteraka fomba fijery mivilana ny zavatra ny hafa na ny manodidina ny hafa na manodidina anao fa zao ary manoloana n'izany rehetra zany de inona nataon'Andriamanitra inona nataon'lay mpanompon'Andriamanitra ny teny za manao hoe aoka ongotanay ve le izy ongotanay ve zany reo ratsy reo fa reo to hita to miara-maniry reo ongotana fa le ratsy misy teolojianina frantsay zay antsoina hoe Céline Romer mbola tanora de tanora izy asa 10 taona angambany io madamo io zay be de be ny malagasy nampianariny betsaka malagasy nampianariny satria mampianatra ao amin'ny faculté de théologie protestante na any à Montpellier izy dia nanoratra boky zay mikasika ity fanoarana ity tsy matevina loatra le boky atony any 170 takila fitopolo am'za teo tsy de lafo koa ny vidiny 15 euros ary tsy de manahirana mamaky azy fa azon'ny olona rehetra vakina quand parle les images zay no tenyle boky la parabole dans l'évangile selon Matthieu tamin'ny 7 zany boky mbola azo lazaina hoe vaovao ihany dia manazava izy ao anatin'io boky io raha manazava ny ty anankiray ty izy manao hoe zao izy raha ohatra ozy ka lahatra tsara hoe iza ary le olona zay miteny satria parabola moa zany io ampelantanantsika io de metram-panontaniana hoe iza ozy ary reo mandray anjara am'le parabola amin'io fanoarana io de zao mazava ho azy lay champ zany lay toeram-pambolena lay tanimbary dia izao tontolo zao iza lay tompony Andriamanitra iza lay fahavalo ny devoly dia mety eritreritra tsika ozy manao hoe ny fiangonana na izana isika ilay manao hoe ongotanay ve lay voaratsy fa zao ozy tsy tsika loatra io rehefa natao lay fanadihadiana de zao Jesosy tsy nanondro mihitsy ny fiangonana ho ilay mpanongotra lay ratsy amin'ny teolojiany ity teolojianina mpampianatra ny Nouveau Testamenta avao amin'ny faculté de théologie Montpellier de manao hoe tsy ny fiangonana mihitsy tsy ny mpino mihitsy tsy isika mihitsy io nasain'ny tompo hanongotra ilay ratsy io
ndradray mantsy isika ho zazay tokoa ndradray tsika dia mipetraka mandrakariva te hipetraka eo amin'ny toerany lay mpanompo hanongotra ny voratsy fa tsy ny ekeny Jesosy zay tsy ny ekeny Jesosy ny hipetrahantsika eo amin'ny toerany lay mpanongotra ny voratsy nahoana satria tsika koa tsy tanteraka ozy satria tsika koa dia tsy tanteraka misy teolôzia anankiray lazavana hoe inona kainy mahasamihafa ny olo-masina ny saint sy ny intégriste inona mahasamihafa an'ireo ny saint sy ny intégriste any hoe re olona ataotsika hoe re olona tena ny intégriste raha miara-pivavahana zany resatsy de tsy olona tsy mivavaka fa olona mivavaka be mihitsy izy ary mino an'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra ary ny saint koa na ny olo-masina de ohatr' zany any fa inona mahasamihafa azy ireo mahasamihafa azy ireo de zao ny saint dia manadio ny tenany no dioviny fa ny intégriste koa de zao te hanadio ny hafa zany hoe ny intégriste de zao ny otana ny ratsy de zao anivelan'ny tenany ka dia tia nongotana ny herin'ny tenany lay ratsy zay ny intégriste fa ny saint kosa de zao mieritreritra fa ao anatiny ny ratsy ka dia miezaka manadio ny tenany izy de samy hafa mihitsy reo olona ireo na de samy mivavaka be azy na de samy mifady anina azy na de samy manolo tena raha ny anankiray mieritreritra hoe ny ratsy atao amiko izany mila manadio tena ny anankiray kosa mieritreritra hoe za tsy ratsy fa any ivelan'ny ratsy any ivelan'ny tenako ny ratsy mila manadio aingana ary dia izay no nytian'ny tompo tsy aneken'ny tompo atsika ho intégriste eto zany reto mpanompo reto dia te hanadio hanongotra ilay tsy parifary dia eo lay tompony eo Andriamanitra zany temana hoe andraso amin'ny fotoana nahoana no tsy neken'ny tompo tsy neken'ny tompo anao zany sika satria tsika mety hanongotra ny vary amin'ny tsy parifary miaraka amin'ny tsy parifary tsy takatry tsika mety hoe izany tsara na izany ratsy ary ny zavatra hitranga de zao zay rehefa aretana Andriamanitra manome fotoana mety hiovan'ny tsy parifary ho laza vary zany hoe tsy maika mihitsy Andriamanitra tsy maika Andriamanitra fatany fefa ratsy io ekena tokoa mety misy olona ratsy io fiarahamonina fa zao tena manome fotoana Andriamanitra ibebahana zay ny maika io tsy parifary io hitaiza lay vary ary dia Andriamanitra tsy maika mihitsy Andriamanitra fa manome fotoana Andriamanitra dia manome fotoana antsika anapaharetana satria tsy haitsika ny manavaka ny ratsy sy ny tsara Andriamanitra ihany no manana fahafahana manavaka ny ratsy sy ny tsara Andriamanitra ihany no manana fahazavan-tsaina afaka manavaka ny ratsy sy ny tsara de izy manao hoe any amin'ny fiafarany zao tontolo zao ny fotoana hitsaran'Andriamanitra tsy aty zao zany mbola tsy fotoana fitsarana mihitsy isika mantsy zao maika hitsara maika hiteny hoe ianona tsy parifary ianona tsy parifary tena iny tena avy amin'ny devoly iny tsy izy iry kosa tena tsara de zao Andriamanitra tsy maika am'izay loatra Andriamanitra de zao manana ny fotoanany Andriamanitra any amin'ny farany vao tena tonga ny fitsarana zao zany tsy fotoam-pitsarana fa fotoana fitoriana ny filazantsara fotoana fitoriana ny fitiavan'Andriamanitra zay ny dikany manome fotoana antsika Andriamanitra hiasa antsika ohatra ka mijery landalina koa isika dia tsy hafa mihitsy ange io fiainantsika io ny fiainako sy ny fiainanao ange de io tanimbary io miara-misy ao amin'ny fiainantsika ange ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy tsy voatery hoe olona anankiray koa io fa mety eo anatin'ny fiainantsika de zao misy zavatra tsara sy misy zavatra ratsy mandrakariva miaraka misy ao amin'ny fiainantsika io enao tsy afaka ny teny manao hoe ataoko de tsara daholo levo tsara daholo tsia ao anatintsika tsara sika fa ao anatintsika koa de zao hita mandrakariva ny ditanany mahampanotatsika hita mandrakariva de tsika hijery ohatra hoe manao asa soa ianao fa mamory olona misakafo andeha ataotsika hoe manao asa soa mizara sakafo
fa miafinao ambadik'izay ko mety ho hita ao anatin'io koa ny ataontsika hoe ny fitiavanao sakafo ny gourmandise mety miafinao mety hita ao anatin'io koa mety manao na de asa heverinao hoe fanomezam-pahasoavana tsara de zao mety ho hita ao anatin'io fanomezam-pahasoavanao ihany ny ditanany mahampanotanao na ohatra hoe za dia atao hoe mahay mihira be dia mitoro filazantsara amy alalan'ny hira fa izao tsy afaka hiteny mihitsy ianao manao hoe dia vitanao tsara zato isanjato lay hira lay fanomezam-pahasoavana fa mety ho hita ao anatiny ihany lay mety fijeritsetso mety hita ao anatiny ihany lay fitiavam-boninahitra mety hita ao anatiny ihany lafitsava sasany zany hoe tahaka ny tanimbary ihany sika misy zavatra tsara ao amintsika fa tsy afa misaraka amin'ny zavatra tsara anatsika koa misy ihany mandrakariva ratsy misy zavatra izay ataontsika hoe na de miezaka n'io tsara arsika na de miezaka n'io mendrika arsika de zao toy ny misy ao anatitsika eo ihany lay mitapisaka raiky tapisaka ao anatitsika eo ihany lay ataontsika hoe lay zizany lay voratsy eken'Andriamanitra nefa zay ekena zay le erin'ny fahasoavan'i Kristy ndraindray ianao atao hoe mampianatra ianao de lasa miseho anatin'ny any amin'ny fampianaranao eny ndraindray ny teny mahery masika ndraindray ataovy hoe mitsabo anao de eny anelalerana eo hiteny ihany hiteny ihany lay fahalemena zay mahatonga ny tompo ny teny tampoly manao hoe ny heriko tanterahina ny fahalemena inona lay fahalemenao io le zany zany hoe miara misy aminao ao anatinao ihany miezaka ianao ao anatinao le votsara fa izao kay miara misy eo ihany io ay tsy afaka miala io amanofo anao amaha olombelona anao de zao ao anatinao ihany lay ataontsika hoe ebrietas ao anatinao ihany lay fomba fijery mivilana indraindray ao anatinao ihany lay fahajambana indraindray ao anatinao ihany lay fahasorenana ka mety miteraka zizany ihany miteraka ataontsika hoe dispute indraindray fa zao ny mahagaga averan'Andriamanitra io le izy satria eto amin'ity tany fandalovandeha tsika mbola eto amin'ny tany zay miaina amin'ny tsy fahatanterahana sika de hoy ny tompo manao hoe mandehana avelao io da natovy ihany ny fanomponao fa ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena tsy voatery zany itsika ao anatin'ny fanompona iandro tanteraka hoe za tena votsara tsy sikanina mihitsy zay avo andeha hanompo an'Andriamanitra tsy zany fa mahana fahalementsika aby isika rehetra misy an'io ibriusy koa anatin'ny tenatsika fa zao eken'Andriamanitra nefa eken'Andriamanitra amin'ny lafiny hoe raha kofany amin'ny rany Jesoa na velany heriko dia ampiny any ampanatanterahana an'ilay azy Mosesy nge nanana tosoke nanana zay mety ho toetra nahalemy azy izy tsy mahay miteny badalela sy ny sisa rehetra mora tezitra Mosesy koa zany fa zao de nampin'Andriamanitra izy nampin'Andriamanitra teny izy tsy miteny akory Andriamanitra manaiky ny toetra tsy mendrika ranantsika sanatria fa izao tian'Andriamanitra ho tsapatsika amin'ity fanoaran'ity fa zao tsy mahasakana ny votsara aniry atao anatintsika akory ny faharatsiana eto amin'izao tontolo zao tsy tokony ho kivy eo anatrehan'ny faharatsiana mihitsy isika fa avelao ny votsara aniry ao anatinao azavariana mijery ny voratsy fa izao ny tsara velao aniry zany hoe mieza mandrakariva ianao tsy voazo n'lay tsy voazo n'lay toetranao tsy voazo n'lay fahalemenao fa zao meteza hijoro mandrakariva haniry hizara lay voatsara ao anatinao satria lay voatsara de zao zay ny nafafin'Andriamanitra ao anatinao lay ratsy kosa niezaka nampisy zany tao amin'ny fiainanao de zao meteza atoky an'Andriamanitra tsy hoe averan'Andriamanitra animbanao akory reny ratsy reny tsy fantatr'Andriamanitra fa tsy animbanao fantatr'Andriamanitra fa tsy animba amin'ny fiainanao fa zao fantatr'Andriamanitra fa ho avy ny andro izay hampavokatra tsara amin'ny fiainanao ndika zany de zao tiany tompo ianao anapaharetana tiany Jesoa anao atoky tiany Jesoa ianao ifikitra aminy tiany Jesoa anao tsy anamartena no tenin'ity le teolojiana ntsena hoe Romer ity hoe aza de variana mieritreritra ny ratsy aza de mieritreritra ny tenanao tsara aza de maika hitsara fa izao Andriamanitra mpanjina ivavaky sika ry havako tompo misotranao zay
Fa aty am'izao tontolo zao de ahitana faharatsiana miseho amin'ny endrika maro samihafa. Zao tontolo zao te hampisaraka anay amin'ny tenanay, te hampisaraka anay aminao Andriamanitra, te hampisy korotana eo amin'ny fiainanay, manova ny fijerinay, mahajamba anay, tsy ahitanay ny tsara, tsy ahitanay ny marina. Saingy soa fa teo ianao Jesoa, manokatra amin'ny masom-panahinay. Mahatonga anay mahita ny tsara eo anatrehanao. Saotra Tompo fa mampahirana mandrakariva ianao. Saotra fa Andriamanitra tia anay ianao. Ary mitaiza anay hanapaharetana, mitaiza anay tsy hitsara ny hafa, mitaiza anay tsy hanilika ny hafa, fa mitaiza anay hiezaka hamovo tsara amin'ny alalan'ny fahasoavanao Andriamanitra. Tahiny tontolo andronay anio Jesoa, rakovy ny fahasoavanao ny tontolo andronay, mba hamovo tsara zahay. Azavelanao kivy manoloana ny voaratsy, fa ataovy manam-paharetana hamovo tsara hatrany noho ny herin'ny fahasoavanao. Tahiny tokantrano tsirairay izay manaraka ny mofinaina ny fiangonana Tompo, aoka napako amin'izy ireny ny fahasoavana sy ny fiadarana, ny fifaliana sy ny famindram-po ao aminao Andriamanitra. Avelao eloka ny tsirairay Tompo. Ataovy mifikitra aminao, hamarino, hamasino. Ataovy mahay mahatsiaro fa sambatra manana anao Andriamanitra. Manome votsara, mandrotsaka fitahiana amin'ny isam-batanao. Ny mianatra me fahazava-tsaina, ny miasa me fanambina, ny marary sy trano, tokantrano tsirairay. Feno ny fiataranao Jesoa. Amen.